POA, ASVF, ASIP, ASUT reo zany no ekipa efatra tafita amin'ny manasadalana ho an'izay sokajy zokony izay. Ny ekipan'ny POA moa tamin'ny androany iny raha nanaraka nambaran'olo teo raha nanana ny mpilalao toa Andriary sy Ry Frank, ny ekipa Madarela andan'izay nanana ny namana nono tamin'ny ity androany ity tsy mbola napidi-bola aloha izy androany fa dia amin'ny fifaninanana manaraka angamba izy manao bebe. Tokony nandresy ihany nisy nono tamin'ity androany ity namana mbola tiana fa saingy tsy tao ny vitana satria dia maromaro ny baolina tokony tafiditra kanefa dia tsy mety tafiditra moa zany fa zareo POA no nanana izay vitana izay hiakatra amin'ny dingana manaraka ara-painety zany POA izay tafita amin'ny dingana manaraka izay moa ny fitazana ao anatin'ity baolina kitra sokajy zokony ity. Ny zavatra azo ambarakely fotsiny namana mbola tiana dia sarotra dia sarotra ihany mifampitaiza ao anatin'ity baolina kitra sokajy zokony ity satria dia samy miseho mahay izay baolina kitra izay ka dia ny fifandirana no azona hoe tena betsaka ao anatin'ity baolina kitra sokajy zokony ity izay resy moa zany ny tena hitrangana izay kanefa dia rehefa amin'ilay fidirana fahatelo dia milamina izany rehetra izany. Ia, marin'izay raha hoan'ny fifanarana division voalohany sy ny Ligue 1 zany ho an'ny eto Analamanga ihany raha tokony tamin'ity androany ity no natomboka izay fifanana izay dia tsy raikitra ny antony moa dia Dimidrano ny 15 tetsy amin'ny kianjana Laribio ary dia tsy azo ny lalaovana tamin'izao alahady izao. Mbola ho fatarina sy ho ampahafantarina avy eo amin'ny Ligue Analamanga ihany ny fotoana daty manaraka zany everana anatanterahana izay andro voalohany fiadiana ny tomponakany Analamanga izay. Ifatika ny taranja bola lavalava isika raha ny atokely ny zareo avy eo amin'ny taranja amin'ny top 8 zany dia zareo section aloha no niakatseritra tamin'ity farany herinandro ity sy melo izay mbola misy vaovao ny baolina kitra no resantsika manaraka. Mikasika ny mpanazatra izy ity vetivety ny karakara fiofanana azona ny antsoina hoe brevet fédéral ary ny avy eo amin'ny Ligue Analamanga izay ihany izy teo niaraka tamin'ny avy eo amin'ny fédération izany nahatratra roapolo mahery teo nandranjara tamin'ity fiofanana ity izay naharitra herinandro ka ny nanome izany fampifanana izany dia ny palais technique national de bon Jean François izany sy Razafindralambo Jean Paul Anay Popola no fahafantarana azy. Nanomboka ny talata teo tetsy Mahamasina ary tsy farana raha tsy ny sabotsy 2 febroary lasa teo ny fiofanana nataon'ireo mpanazatra eto Analamanga maniry anana ny brevet fédéral ho an'ny taranja baolina kitra. Saika ireo mpanazatra sy sokajy zandriny any amin'ireny sekoly ny baolina kitra sy ireo avy amin'ny sokajy division faharoa ary Ligue 2 avokoa no nanaraka izany. Zao etsika izao moa no nikarakarain'ny Ligue Analamanga taranja baolina kitra dia noho ny fanatanterahany ny fandaharan'asa iarahany amin'ny fédération nampiay azy. Nahatratra roapolo mahery ny isan'ireo mpiofana hatramin'ny nanomboan'ny fampianarana. Ny tale technique national de bon Jean François sy Razafindralambo Jean Paul na Hipopole no mitondra ny traikifany ho an'ireo mpiofana ireo. Fantatrary fa aharitra 80 ora ny fampianarana ka ho zaraina roa mazava tsara. Ny 700 isanjato dia hijanona fampianarana ambony latabatra ihany, ny 80 isanjato fotoana kosa dia iompana amin'ny fampiarana. Raha amin'ny fanazavan'ny tale technique nationale dia faniriny ny anoizan'ireto mpanazatra reto ny fakanany mari-pahaizana licence CCAF atao ny volana aprily ho avy izao aoriana amin'ny fahazoana ny brevet fédéral. Amin'izay fotoan'izay mantsy ho izy dia isy fitohizany amin'ny fahalalana mba ahafahan'izy ireo mamehy ny asa mpanazatra amin'ny akapobeany. Io moa zany programme fanapetraka ny fédération malagasy ny baolina kitra satria fa misy le programme le licence CAF iny fa alona tongavany any tsara zany mba misy base mba misy fototra zany ny mpanazatra atsika ka fanapetraka ny Ligue Analamanga zay mpanazatra ny première division rehetrarehetra dia nitakiny zay manana le licence CAF daholo ka amin'ny taona ity ho an'izay mpanazatra mitondra ny Ligue 2 rehetrarehetra dia natao tokony ho anana ny brevet fédéral daholo. Zany hitantsika reo
ny amin'ny Cameroun mpanazatra ny Ligue 2 sy ny mpanazatra mitondra ny école de foot eto amin'ny ligny Analamanga. Mety ahoana ny toyany aorinany io zany? Ny toyiny zany mazava ho azy fa zay afaka eo zay te handeha hanaraka ny licence CAF misokatra moa zany manomboka amin'ny 7 avril misokatra zao ny firatana anarana fa manomboka amin'ny 7 avril hatramin'ny 19 ny licence CAF ary ny toyiny dia mba hiakadanja ny mpanazatra atsika eto amin'ny firenena football malagasy. Nambarany ihany koa fa ny teknikana fanatanjahana ara-batana azo omena amin'ny mpilalao no tena ifantohan'ny fampianarana ho an'ity andiany ity. Io tokoa mantsy ho ihany i Debon Jean-François no tena isan'ny lesoka ho an'ny kitra malagasy. Nentina namarana ity fiofanana ity dia napanaovana fitsapana ireto mpanazatra ireto omaly sabotsy fantatra taorinan'izany fa amin'ny herinandro ambony intsy no ahafantarana ny valiny izany fanadinana izany.